ahoana marina miantso ny olo-pirenena ijoro ny filoha Marc Ravalomanana. Matetika fa merimerin'ireo fanehoan-kevitra mikasika ny fiainam-pirenena tao anatin'ny 12 taona farany farafahakeliny ny hoe hopotika isika raha izao no mitohy. Ny arahana hita fa fiemorana mameno sehatra rehetra. Tsy vitany hoe tsy misy raisina ny arikarena fa tena mihoatra ny tsy misy ho raisina mihitsy. Miiba fito faingo raisan-jato. Tondro iray goavana io milaza fa tsy andalana ho potika intsony ny ankehitriny ny firenena fa tena efa potika mihitsy. Firenena tsy nandalo ady an-trano, tsy nandalovana daroka aratafika mahery vaika. Anatin'ny firenena miisa fito manan-karena indrindra amin'ny arena voajanahary, kanefa dia voatsoka azy ho isan'ny firenena farany mantra indrindra eto ambonin'ny tany, ary miaina anatin'ny fahantrana lalina ny 570 isan-jato n'ireo vahoaka eto Madagasikara. Tsy mety mahita vahaolana makasika ny sosialim-bahoaka hatramin'izao ny mpitondra ao aminy, midangana isan'andro, ny vidin'ny filam-bahoaka andavanandro, tsy mihetsika ny vidin'ny solika, na dia misy fotoana aza nomem-potsiny ny an'ireo tany amin'ny firenena kafa. Izao miverina miloana ny vidiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena vao anambana ampiakatra. Eo ny tsy fananana finiavana, fa eo mihitsy koa ny tsy fahafahana mihetsika noho ny fanjanahantany amin'ny endriny vaovao mbola miatra eto amin'ny firenena. Efa fanjakana jadona ny misy eto, ary raha mbola ireo mpitondra tsy mahita vahaolana sy maneritery ny fahafahana maneho hevitra ireo no eto, tsy misy antenana intsony. Mila firenena vanina, miany vahoaka, mba halala ny laharam-pamehana hoy ny filoha Marc Ravalomanana omaly. Nanao antsoavy miantefa amin'ny vahoaka ny antokotimy izay tarihin'ny ny filoha Marc Ravalomanana omaly alatsinainy fa 30 ny volana May taona 2024 io. Efa fanjakana jadona, tsy azo antenana intsony io, ka nanentana ny antoko politika rehetra, ny fiarahamonim-pirenena, ny olo-pirenena rehetra anohitra ny famehitrana ny jadona eto amin'ny firenena. Aoka tsy avelantsika olentika ao anatin'izao fahorinana miompampana izao sy tsy rariny toy izao ny firenentsika sy ny vahoaka malagasy hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Kaoka atambatsika ny hery satria ny firaisankina no hery. Sahiny joro ho tombontsoa imbonan'ny malagasy rehetra milaza aminao tsara mihitsy ny fa raha isika izao ny samy milaza fa hoe tsy anaiky an'izao ny 90 isan-jato malagasy amintsika miresaka zao dia fa tena tsy manan-kanokoana olona vitsy dia vitsy zao, fa vitsy mampiasa amin'ny fitaovam-piadiana, mampiasa amin'ny volany jery ny tombontsoa manokana, ary tsy vitan'izany ihany tsy avelako mipetraka eto mihitsy ty fa anoratra azy zao dia ny aviko ho aparitako retano ren-danitro ty tany ren-danitro iaho amin'ny anaran'ny mpanohitra ny remdema milaza hoe apelina ho citoyen ho ataoko any dia resahako mihitsy reo amin'ny andarako mihitsy resahako mihitsy reo communauté internationale-nireo mba hijery atsika fa tsy hitaza-potsiny, mba ilaza zay azony atao hoe zao ny zavatra mitranga reto sary ampiarahako aminy ty ho alefako amin'ny teny frantsay ty so lazany teny gasy reo ty ho misy fanambarana zay nataoko filazana antso, fanambarana na filazana na antso nataoko tamin'ny voaka malagasy fa efa tsy rariny ntsony ny zavatra mitranga aty Madagasikara. Tena miantra tanteraka eto ny didy jadona, ary io tsy vitany hoe le mpitondra rery ihany, fizy menakavy manao didy jadona dao zay tiany atao, tany tsisy lalàna Enitsika tsara angamba ny fanazavana izay nataony teo izay. Ankoatra izay dia miantso ny mpitandron'ny filaminana, miaramila, zandary ary ny polisy ijoro an'ny vahoaka sy ny tanindrazana amin'izay tokoa, fa tsy anaiky ho atao fitaovana politika ny mpitondra intsony. Mandalo krizy ara-toekarena sosialy izay tsy mbola nisy toa azy ny firenena ankehitriny, izay mahatonga ny ankamaroan'ny mponina iaina ao anatin'ny fahantrana lalina. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana na an-tanàn-dehibe na any ambanivohitra, ary tsy misy vahaolana mazava atolotry ny fanjakana amin'izany rehetra izany. Io fahantrana ankapobeny io dia vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fahombiazan'ny fitondrana ankehitriny ho hatrany ny fanambarana izay nataony.
hoy mantsy izy hoe enoy ny feon'ny fieritreretinareo fa olombelona toy ny olombelona rehetra nareo ary malagasy toy ny malagasy rehetra de mety ve zao ataonareo zao raha ohatra nareo nianatra tany indrindra fa reo le mpitondra nianatra tany amin'ny akademia militaire nanatrika an'ireny de nanao finianina ho an'ny tanindrazana ary nareo ny tandroka ary nyvozona ianareo koa no malala zay tokony atao enoy ny fieritreretanareo fa iza de maty ny indrikely na sitranay na zay tambotambo mazonareo ko noho izany manao antso avo ao amin'ny malamila ny polisy ary ny zandary tsy anaiky atao fitaovana politika sy herim-pamoretana fa aoka ny tombontsom-pirenena no atao lolarana tombontsom-pirenena no atao ambony satria hiary ny vahoaka sy ny fananana nareo ary tsy izy zay tsy malala an'izany ny olona rehetra fa amin'izao fotoana izao tsy zay ny zavatra mitranga freo le olona tsy malala ny baiko zay tsy mitana ny commandement de samy malala koa fe mafy mahazo azy samy nareo mieritreritra tsara hoe mety ve zay ataoko zao e fa tokony saijory ianareo milaza hoe tia kosa tsy izy tam'izany tondra nandritran'izay valo taona zay de mahafantatra tsara mihitsy fa misy miteny amindreo lehibe reo tsy fanandrify amin'ny zavatra toerana metrahana anay ty ny anay de hoe hiary ny vahoaka sy ny fananana zava-dehibe zany ary ohatra tsika hijery ny fampandrosoana tsisy zavatra androso eto Madagasikara raha tsisy ny fandrimpahalemana fandrimpahalemana na andreny vohatra na ambany vohatra mikaikaiky daholo ny olona marina mihitsy izay voalazan'izay ny laharam-pahamehan'ny fitondrana dia ny fandrarana ny antokotima tsy hanao redynamisation na ny fameloma maso ny antokotima any amin'ny faritra toy ny seho tany Antsirabe ny sabotsy fa 20 ny volana mety eo ankoatr'ireo maro hafa izay ny tanysainy toy ny fankalazana tsingeritaona anaty rano tany Toliara ny sakatsakatra tamin'ny fiaonana tany Imerikasiny ny fisamborana tena amin'ny kianjany 12 Mey ny fandefasana miaramila amin'ny rongobasy antrany am-piangonana tany Soavinandrina fanitsakitsahana lalàna iraisam-pirenena io fandrarana io indrindra ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona sy ny fifanekena iraisam-pirenena momba ny zo sivily sy politika na ny pacte international relatif au droit civil et droit politique izay nankatoavin'ny Madagasikara tamin'ny taona 1970 hoy ny filoha Marc Ravalomanana tsy fanajana fa nitsakitsahana lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany ary ny tenenina tamin'ny voalohany laza hoy aminareo hoe tena efa mihoatra amin'ny fefy tsy hitatsoa izy lazana azy satria fa nitsakitsahana ny zo maha olombelona ny olombelona ny zo fototra ananan'ny vahoaka malagasy ananako ary tsy vitan'izay fotsiny manana statut ma ancien président mahafantatra an'izany zahay jereo tsara nge ty pacte ny international relatif au droit civil et politique ty zay soniavany Madagasikara tamin'ny fa 20 Jona 20 700 nanao siniany ty Madagasikara ary efa vita sini ty zany de manaiky zay voalazany titsika hoe ny olom-pirenena rehetra de manana zo ivezivezy amin'ny taniny ary ihany koa anao hevitra ny kalalahana ireo rehetra reo dia voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana avokoa ny andininy 10 12 ary 14 ankoatra ireo dia nampatsiahy ihany koa fa miantoka ny fahalalana maneho hevitra ao amin'ny andininy 10 ary ny zo ivezivezy malalaka manerana ny tany repoblika ao amin'ny andininy 12 ny lalam-panorenana afahana milaza sahady fa tsy azy antoka ny isiny ny fividianana malalaka sy mangarahary ary ekeny rehetra io zava-misy ankehitriny io hoy ny filoha Marc Ravalomanana efa mipetraka avokoa ny zavatra rehetra anerena ny fandresen'ny kandidatam-panjakana amin'ny fividianana ho avy manameloka mafy ny fanitsakitsahana ny zo fototra ny antokotima
sy ny antoko-panohitra amin'ny fikarakarana fivoriana politika ampilaminana izay ataony. Manameloka ny fanarora-tam-pahefana sy ny raha-matahora ataony mpitondra amin'ny mpanohitra sy ny olo-pirenena tsy mitovy hevitra. Noreo zavatra nitranga rehetrarehetra eo ny atokotimo sy ny eremidemina dia manameloka tanteraka ireo endrika fanapara-pahefana, ny fiantsiana, ny raha-matahora ataon'ireo mpanohitra, atao amin'ireo mpanohitra, melohana amin'ny fomba rehetra entitra ny fanakatsakanana sy ny fandrarana mba tsy laza hevitra atao amin'ireo mpanohitra. Ary tokony ajaina toy ny Andrak'Andriamaso ny lalam-panorenana, melohana mafy ihany koa ny fampiasana ireo mpitandro filaminan'ireo ho herim-pamoretana iarovana ny tombontsoan'ny mpitondra sy ireo olombitsy miara-miasa aminy. Nandefa taratasy miantefa any amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena moa eo anatrehany ny fanitsakitsahana ny zofototra maha olona miantra amin'ny mpiarabelona sy ny mpiaradia amin'ny filoha Marc-Ravalomanana, indrindra fa amin'ny jadona miantra eto amin'ny firenena. Nanamafy noho izany ny filoha Marc-Ravalomanana fa mitaky fokoanandoha andraisany hery-velona rehetra anjara, tsy vita ny gisitra amin'ny fahantrana fa tena gisitra amin'ny fanajana lalam-panondrenana, ary tsy misy antenaina amin'ireo ho iatrany ny filoha Marc-Ravalomanana. Tsy mihemitra isika amin'ny fanavota amin'ny pirenena, fa raha mijanona izany dia mamadika ny vahoaka malagasy sy ny tanirazana isika ho iatrany ny filoha Marc-Ravalomanana. Fa ahoana mariny! Ahoana mariny!